fa lafim-baovao mahakasika ny sehatra ny arabarotra kosa indray dia nizotra araka ny tokony ho izy ny fizaran'ny Orange Madagasikara ilay tolotra omen'ny mpanjifa azy ao amin'ny Bazar Chic ao amin'ny Lapan'ny Kolontsaina sy ny Fanatanjahan-tena Mahamasina tamin'ity androany ity tato-baovao hatrany. Raha somary nampisy olana ireo mpanjifa ny fizarana ny tolotra iray izay nomen'ny Orange teny amin'ny hetsika Bazar Chic nanomboka ny alarobia lasa teo dia efa niverina tamin'ny laoniny izany ankehitriny. Nambaran'ireo mpikarakara ny hetsika araka izany fa efa voafeny zava-misy ary efa misy ihany koa ny toromarika manokana izay niraisina manoloana izay. Araka izay efa hitantsika izao angamba dia milamina dia milamina tokoa ireo olona manana vahoaka endy isika. Ka nanaiky ny fandaminana izay napetraka mpikarakara zany atao anatin'ny fivarotana ilay modem fanomezana cadeau an'ilay tablety. Niova tokoa ny fomba entina nahazoana an'ilay izy zany hoe satria fantatra fa limité zany ny isan'ilay tablety ka dia nalamina arak'izay ka isan'andro zany eto amin'ny Bazar Chic dia mizara 200 isan'andro. Rehefa tsy mahazo anatin'ilay 200 ianao zany aloha dia rapitsoray anao miverina mamonjy filarana vaovao. Zay zany ny fomba nentina nandaminana azy ary ny ekeny rehetrarehetra moa izay fandaminana izay ka zo hitantsika izao hoe milamina tanteraka. Nahafapo ireo mpanjifa indrindra ny fandraisan'ny mpikarakara ny hetsika Bazar Chic andraikitra manoloana ny zava-nisy teny an-toerana. Raha teo amin'ilay filarana an'ilay tablety zany ataoko fa lamina ihany ho an'ny androany satria vao nisokatra vavahady dia efa nanome indication zareo hoe makary ambadika ary maka an'ilay tikelo dia avy tany dia nilaza indray dia nisoratra anarana dia nandeha naketo dia nilaza teto fotsiny avy eo dia izay ataoko fa mety ihany androany. Nandritra izay 3 andro nisian'ny hetsika Bazar Chic izay indrindra dia nilaza ireo mpikarakara fa afapo tanteraka tamin'ny hetsika. Nandia teo aza ny fisavorovoroana ny serana dia nandray ny andraiky ny mpitandro ny filaminana nandamina ny zava-nisy. Raha ampitso no mifarana ny hetsika ka hisy arak'izany liquidation totale ary ena hatramin'ny 500 isanjato ny vidin'ny entana rehetra.